tatumbukwa kuanguka ifutona ekonsozi nakasuti katumbukwa sai zikomisi tamblacho Infiana garimpada masa supe na falo garima suro desde que niño no sabe suro Kami custom sikit lawan market sikit murah pada mampu pasal.
Izao fotoana lehibe tsy roa mantany lehibe indrindra teo amin'ny fiainan'ny havana malala rehetra ao navitana anzotsonga izao fotoana lehibe zava-dehibe satria ny fimbonan'ny hery rehetra ao FPVM tsy Antananarivo tsy Madagasikara ihany hatrany ampitan-dranomasina zava-dehibe satria tsy hoe hery lehibe fotsiny ihany fa hatramin'ny tsy Antananarivo tsy Madagasikara ihany izana rehetra hatrany ampitan-dranomasina amin'ny fofetim-pitiavana maro tsy hoe hery lehibe fotsiny ihany an'izao trano izao taona hatramin'ny roa taona mbola latsaka izana tehaka ho an'ny tompontsika amin'izany resaka tehaka mafafotsy ary efa hatranomaly aranandalo tena hitan'ny vady komity rizariza be ireo voninkazo soa tsara be ireo na mahafatrano na nadidy tsara hatramin'ny fitaratra sy ny gorodona sy ny karoa rehetrarehetra miondrika daholo izay tompo miaraka misaotra nareo manao hoe misaotra tompo misaotra tompo misaotra saotra tompo miondrika daholo izay tompo lava andriaina nareo manao hoe misaotra misaotra miabatsaha salama soa tsara daholo ambiny zava-manafatra votain'Andriamanitra amin'izay asa mandraraha ataonareo rehetra nefa tsy voabalina menakavy zao Andriamanitra ny fisiavana hamarika anareo zao tsangam-bato eto zao dia ahitantsika mihitsy fa ny fanomezana rehetra sy ny vola rehetrarehetra manerana ny nosatra ny ampitan-dranomasina no lazaina ao anatin'ity tsangam-bato ity mba ho hitan'izay rehetrarehetra miditra eto ny firaisapoan'ny FPVM ny fifankatiavana indrindra fa ny porofony tamin'ny alalan'ny asa ny finoany tehaka ho amin'izany ho amin'ny tompontsika so atsika dia hisaotra an'Andriamanitra amin'ny hira voalohany hoe hira mpisaorany Zanahary ny andinin'ny faharoa grazie dice l'Andriamanitra mira
miondrika izay Andriamanitra manome voninahitra anao ilay Andriamanitra ambony indrindra ilay tompon'ny fahefana rehetra any amin'ny tanitra sy ety an-tany, ny tompon'ny hery rehetra nahavitana an'izao trano izao, tompon'ny vola rehetra, fananana rehetra, anao daholo izany vokatra ny fifankatiavana ny fiangonana manerana ny tany no nananganana an'izao tsangam-bato izao. Ho voasoratra ato daholo ny fonay rehetra, fitiavana rehetra, indrindra fa ny finoana ianao Jesosy. Ho ela velona ho amponina mino ao amin'ny FPV ho tsaroana mandrakizay izany fiarahanao miasa aminay, fitiavanao anay, indrindra fa fiarahanao mivavaka aminay isanandro. Ka raha manao izao tsangam-bato izao zahay hanokana azy dia apetraka eto daholo ny tananay rehetrarehetra Jesosy, maroka ny fisaoranay feno anao ilay Andriamanitra tompon'ny sabatra rehetra. Mandalo ny fiainanay tompo ety an-tany, fisaka izay mijery an'izao tsangam-bato izao, ny taranaka rehetra manerana ny tany, manerana ny nosy, dia ahatsiaro ny tanam-pitiavana izay totananao izany fiangonana sy ny zafy kely, ny zafy afo, ny zafy ndohaliny mandra-pialana ety ho mandrakizay. Mandalo daholo izay fa izao rehetrarehetra dia mipetraka eto na 5 taona 100 tsy manam-pahatanterana. Ka raha hanokana an'izany izay dia ho tsarovanay ny fitiavanao, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra, ho feno fitiavana ny FPV, ho tahinao ny FPV marehetra manerana ny nosy, tombo be dia be manerana ny tany, ho voninahitra ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, soratra hoe don de l'Église Nouvelle Protestante Mondiale, FPVM, pour les 50 ans de service dans l'évangélisation du pasteur Natahan Jean-Joseph, fondateur de l'Église FPM. Ampitoetra azo mandrakizay ao Jehovah ao amin'ny tantara faharoa toko fahasivy ny tenin'ny fahavalo be. Tehaka ho any tompontsika rehetrarehetra. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina Jehovah. Amen. Sotra sy dera no asatra
Riavana malala hiditra amin'izao fanokanana ny fiangonana zao isika. Mangataka fahankinana tompoko aza dino zao apatra Jesosy efa taonany maro mihoatra ny 70 taona lasa zay. Raha niditra tao amin'ny fiangonana FPVM vita ny trano izay itoeranay tao, mbola memboloko izy tamin'izay, dia ny vady aman-janako nanao hoe izay tsy hipetraka ato fa mbola memboloko, dia lasa nody tany Avarado izay nametrahana anay. Za kosa nanao hoe ny andro ty efa alina efa misivy alina herinandro masina, raha pitsa tsy maintsy mbola hifoha maraina, za hiditra amin'ity trano ity na dia maimboloko dia natory tao za rery. Alina ny andro amin'ny 12 alina ny tongavan'i Jesosy. Hono a pastera, eny tompoko sady torakovotra be mihitsiny. Iza napiditra anao teto? Tsy nahavaly an'izany fa nangovotra fotsiny. Ina moa no havaliko an'izany? Fa hono a pastera, aniza ozy ty trano ty? Amin'ny fiangonanao aho. Tsy tompoko. Zafady aoka ho fantatra ozy ny soratra masina hoe anontany sy izay rehetra ho aminy. Zao no lazaiko anao ary afara amin'ny olona rehetra. Na iza mahavita trano dia tsy maintsy mangata-dalana mandomba ravarana amiko. Zany any tompony ainy, za no ametraka ny aina, ametraka nareo eo. Ka malahelo raha ataonareo tsinitsinina raha navita trano nareo. Nefa izaho ihany nanao ny trano, izaho ihany ny tompon'ny vola, tompon'ny hery, ny tompon'ny fananana rehetra. Raha azoko nataony tsoka nandositra tamin'ny 12 any, tsy nahita taxi intsony aho, fa dia nifona taminy aho. Nepetsy maraina ny andro miantson'ny mpiandry rehetra hanokana azy. Ka izay ny hafane, itsika hony aho dia vahiny sady mpivahiny amin'ny tompindrana fa tsy tompony. Ka manoloana izany mahalehibe an'Andriamanitra izany dia tsy maintsy mangata-dalana azy tsika. Mangata-dalana azy tsika mba hiditra, mba onona amin'ny tontany tony, amin'ny tony trano vaovao tony, satria mpivahiny daholo ihany, tahaka ny mpanofa trano fa tsy tompony. Ary rehefa tonga ny fotoana ialantsika dia an-tany
dia samy mila ty daholontsika dia olo-kafandray no mipetraka eto Jehova anao amin'izany. Anao salamo faefatra amby roapolo ary isika na tsy mitondra baiboly ianareo dia izay ihany mamaky azy. Salamo faefandroapolo ny andininy voalohany sy ny faharoa dia ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahafolo. Salamo faefatra amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Any Jehova ny tany sy izay rehetra ho aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Fa izy nanorina azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano nampitoerany azy. Andininy fahafito. Asandrato ny loanareo ry vavahady, ary misandraty ianareo ry varavarana fahagola, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao a? Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny loanareo ry vavahady, ary manandrata ny loanareo ry varavarana fahagola, mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Iza izao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy mpanjaka ny voninahitra. Amen. Dia mangataka amin'izay mba hisolo tena soa. Sainty ny antitisaky ny aizany PS misy anankiray PS toka keto dia 3FM toka keto amin'ny prof be ankehitriny toka keto zay. Jehova ny tompon'ny tany sy ny lanitra, izao riban izao no milaza fa tsy mahazo miditra eto tsika na tsy mahazo alalana aminy. Ankehitriny kosa Jehova dia mananty tanana amintsika araka ny teniny isanandro. Ombanareo naiza misy anareo, ary ao mandrakariva ny masoko sy ny foko, ka dia ato ny mason'ny Jehova sy ny fon'ny Jehova dia ho tapahana zao vavahady zao riban zao atsovantsika rehetrarehetra fa mananty tanana antsika izay ary mampandroso antsika amin'ny fifaliana amin'ny fitiavany manontolo dia ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta vanapahanay an'izao riban zao sotra Jesosy teka ho any Jesosy sotra vavakisika Jesosy sotranao izay nalokatra an'izany riban zany manambara fa faly ianao mampiditra an'izao vahoaka be izao mba olona eto amin'ity tanàna ity, ty trano natao tanàna ity. Koa dia mangataka anao amin'izay Jesosy mba handray anay amin'ny fitiavana sy amin'ny fifaliana. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina Jehova tompony maro, eto ny voninahitany rehetra. Amen. Totsika lira fa raika amin'ny fitopolo amin'ny zato. Jesosy mpanjaka avanasa, izy ny tomponay, mpanjakanay, Andriamanitray mandra-pahatonga antsika amin'ny fitoerana rehetra.
azafady mandroso daholo tompoko mipetraka eto anoloana eto daholo ny ao anatin'ny entité rehetrarehetra atao anatin'ny sany FPVM dia samy maka ny toerana mety amintsika rehetra fa hiatrika ny fotoam-pivavahana alohantsika ao anatin'izao fitokanana ny tranon'Andriamanitra izao. Ny fiara 380 iratsika manaraka isoranay zanahary ataontsika miredona tsara ho fideranan'Andriamanitra. Mandroso daholo tompoko aty amin'ny ilany ankavia aty mbola malalaka be daholo ny toerana. Ny fiara 380 WW. Isoranay zanahary ny hira ataontsika tompoko.
Iangavina mba akisaka kely azafady indrindra tompoko. Ny fiara 380 WWT. Misaotra indrindra tompoko. Re havana malala rehetra sy sakaiza tsy mahafoy hatramin'ny solon-tena fanjakana tonga eto. Misaotra nareo rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika izay mampiray antsika, tena tiantsika, miara-mivavaka amintsika ary eo alohantsika mandrakariva araka ny teny hoe ny masoko sy ny foko dia eo mandrakizay. Ity toerana ity dia ho toerana tsara masina anatrehan'Andriamanitra ka dia petrantsika eo ampelantaniny izany rehetrarehetra izany. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia tsy maintsy mahatsiaro ny mahamalala ihany tsika, satria raha miakatra tany ambony tany izy vao vita fotsiny fa mbola tsisy lalitra. Izao ny teniny hoy ny komity hoe ahoana ny hevitra amin'izao mama? Dia izy hoe tsara, misaotra anareo fa zaho tsy olona ety, tsy fantatro na efa fantany taloha na ny filazako isan'andro dia ny hoe itsika anie tsy miady eto tamin'anandrano raha tsy efa maty dada. Tsy fantatro izay ao anatin'ny sainy amin'izany, na izany tsy izany anefa dia tsara azy 2 minitra isika. Efa lasanao any aminao mamalala Jesosy, efa faly manana tanàna tsara lavitra ianao izao, tsy natao tanana, volamena ary miaraka aminao sy ny anjelinao sy ny olo-masina rehetra sambatra any an-danitra any. Tombo-dalana ny anazy izay rehetrarehetra koa dia mbola ho any daholo. Ny angatahana aminao kosa dia mbola samy salana tsara daholo izay havita ny adidy tahaka azy izay vao miala ety. Misaotra Jesosy, misaotra misaotra. Ataontsika ny hira hoe hira fahatelo. Isaoranay ane Andriamanitra. Yes. Yes.
Zavaka isika manondrika ny lohanay izay Jesosy satria olombelona ihany mpanota fa tsy hoe olona saika nanota manao ny ratsy fô vao miposaka ny masoandro iny mandra-pinentiny ka misaotra anao Jesosy nanaiky isolovonanay namela ny elokay zany nantony nahatonga no hiteny hoe raha eo mamena ny elony fa tsy fantany izay atao nohony amin'izany fitiavanao zany zay dia sa tena sa miantsy le anaranao sa mivavaka aminao ary sa mbola toky ianao foana fa tsy andavanay ianao mandrakizay angataka anao ary atompo mba handefa ny fananao masina onona aminay tsirairay avy ka na dia teny tsotsotra ihany ho ambaranay dia apetraka amin'ny anaranao zany Jesosy. Izay rehetrarehetra kosa dia mahatsiaro fa manana ny anjelinao sy ny miaramilanao ianao analikisa manome voninahitra anao any an-danitra ny rondrona tahaka ny ranobe rivodrivotra tahaka ny varatra tsy tahaka ny sain'izany Jesosy sady tsy hainay fa ny fantatray aty an-tany satria dia tianao dia manondrika ny lohanay izahay zany farany fanajana ambony indrindra aminay olombelona ka dia tsy nady tsy tahaka ny fomba ny any an-danitra aza raisy fa vokatra ny fonay rehetra manao hoe masina petraka izy ny teny izay ho jerentsika androany dia ny Isaia toko faha-efapolo Isaia toko faha-efapolo Isaia toko faha-efapolo ny andinin'ny fahavalo amby efapolo sy ny fahasivy amby efapolo. Isaia toko faha-efapolo ny andiny fahavalo amby efapolo sy ny fahasivy amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrao va? Tsy farenao va? Fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona amin'ny faran'ny tany
tsy mba mety reraka na sasatra izy. Tsy takatra ny saina ny fahalalana. Mampatanjaka ny reraka izy ary zakely hery dia omeny hery be. Izay averitsika hoe tsy fantatrao ba, tsy farenao ba, fa Andriamanitra mandrakizay Jehova izay namorona amin'ny farany tany. Tsy mba mety reraka na sasatra izy ary tsy takatra ny saina ifana. Ery amin'ny andininy 10. Indro Jehova Tompo ho avy amin'ny heriny, ka ny sandrony ihany no anapaka. Indro ny valim-pity ataony dia eny an-tanany, ary ny valiny asa omeny dia eo aloha. Ry havana matsakaiza rehetra izay manoloana eto ankidy, faly dia tena faly tokoa izay menakavy amin'izao fanotronana ireo zao. Inona moa no mahafaly anay? Dia ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tsy farenao ve? Tsy efa fantatrao ve? Mahafinaritra be. Izy tsy milaza hoe tsy mahalala an'Andriamanitra nareo. Izy tsy milaza hoe tsy mahafantatra azy ianareo. Efa fantatrareo, efa renareo. Tany amin'ny fiangonana rehetra, tany am-bavan'ny mpaminany rehetra, tany am-bavan'ny olona rehetra, efa renareo fa ao Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy mety reraka io, tsy mety sasatra. Izay ny antony mbola hanomezantsika foana valim-bavaka, tsy takatra ny saina. Ohatran'ny hoe angamba eritreritra fotsiny hoe antsoy dia ho valiko ianao. Ohatra misy mesy efa reko niantso foana fa tsy nahazo ninonina. Ohatran'izany. Kanefa marina ny teny hoe rehefa miantso ahy ianao dia mamaly ianao aho. Tsy miavonavona aminao aho, tsy manositosika anao fa ampisehoko zava-mahagaga. Tsy takatra ny sainao ianao. Zavatra sarim-patarina. Zao trano mijalajala zao no pirofita maso mihitsy fa natolotra Andriamanitra amintsika noho ny valim-bavaka nataontsika, noho ny finoantsika, noho ny fanantenantsika fa tsy mandao antsika mihitsy ny Andriamanitra fa mbola eo foana izy. Tamin'ny andro rehetrarehetra nanaovana trano ity. Niangatahako aminao, nataon'i Jesosy aminao dia izao ny teny 10 hoe zavatra sarofatarina. Asan-drato mafy ny feonao. Dia ny 9 asan-drato fahaza matahotra. Lazao amin'ny tanin'ny jolona hoe indro Andriamanitra reo, indro Jehova Tompo ho avy amin'ny heriny. Ho avy amin'ny heriny izy. Tahaka tsy neritreretantsika izany teny rehetrarehetra izany no avidy. Sandrony ihany no anapaka. Mbola salama tsara daholo isika rehetrarehetra. Koa mety rehetrarehetra izay tena mifofotra tamin'izany. Fiangonan'Andriamanitra rehetra na ny kely na ny lehibe, na ny nanome kely na ny nanome lehibe, sandrony no anapaka. Anatanteraka izany dia nahazo volontsika, nahazo fanomezantsika, nahazo vokatritsika, nahazo prosessiontsika, ahazosika daholo izany rehetrarehetra izany. Rehefa tonga izy anome anao kadao amin'izay, ankasitraka anao daholo
araka ny teniny ny andininy faraka ny andininy fafolo ihany indro ny valoko ty atolony dia eny amin'ny tompoko ary ny valonasa dia omeny eo anolohantsika tsirairay avy teko ho an'ny tompontsika tsy miteniteny fon'Andriamanitra raha teny zany aho araka ny teniko teo raha nahita mivadiny komity ireo olona nanakaja be ireo tompoko samy manana mpiasa trano daholo ireo tompoko samy baiko ny any tokantrano daholo ireo tompoko manaiky ireo nandohalika ny baikony Jesosy aza manao zao anareo aza mamampatrano valena ny kalonareo mamenatra re raha olona fa mitsangana mahavantaotsika hanarama olona fa tsy mety izy amin'ny fona idatany anaovanay an'izao teka ho azy misaotra antsika inona ny valonasany meny tompontsika sady mbola ireo izay mbola salama be daholo mirijarija be ary mbola andiry rehefa avy eo hita sady zany ka dia avy ny valonasa omen'Andriamanitra tsika rehetrarehetrarehetra tsy akanavany zany mba hita fitirana tren'Andriamanitra tsika rehetrarehetra dia ho tanteraka amintsika ny teny filamatra amin'ny anaovana ity tany ity ity trano ity hoe hita izay rehetra manasoa anao ao ho Jehova tsy miteniteny foana izy velomany aina fa raha mbola tany koa ny tany Jehova koa ny Jehova Jesosy koa ny Jesosy samy mbola azo zay rehetrarehetra irina ireo daholo anareo araka tsangana amin'izay tsika rehetrarehetrarehetra ny hoavy antena Jesosy molo fifranisa Jesosy miasasa faly an'izay Jesosy mijery anay eto ianao ianao ilay Andriamanitra tena tianay mamindra fo aminay ary dia mandefitra aminay sady tsy mba tezitra aminay fa mivavaka aminay faly ny fonay Jesosy misaotranao misaotra tsy misy tena malagasy tsony Jesosy ambonin'izany ao anatin'izany daholo ny fonay rehetrarehetrarehetra mankasitraka fanananay rehetrarehetra natolotra ho anao mba hankasitra ao daholo zany dia maro fitianay ny ianao Jesosy mandalo ho an'ny fiainanay ety fa izao tany izao kosa dia tsangam-bato lehibe ho fahatserovana ny firaisan-kina ny firaisan-kofaka tiavana vahoakanao marobe ary dia mba toro-hevitra sy toro-lalana ho an'ny zanaka rehetra oloho ao fa Andriamanitra tsy mba mamela antsika ho rehetra Andriamanitra tsy mba mamela antsika angayay na dia tsy maintsy misy ara ny fanenjena sy ny fanaratsiana zezika daholo zany nampiroborobo nampitombony ampipo ho nanaovana zava-dehibe tahaka an'izao ka ianao moa Jesosy ny teny hoe
raha misy nafohy vola na vady na zanaka na fananana na trano mba mifanenjena dia onerako izy ianao avy zato eny ary rehefa ratrizay felana mandrakizay tsy maintsy miaraka amin'izany rehetra rehetra izany ny fanenjena fanakiviana fanesoesoana fa kadao be omenay kosa ny fanomeranao azy any an-danitra sahazo ny satraboninahitra ny fiainan'adolo izay fa inao Jesosy sy mamela ho rery ny mpanomponao zanako ane ianao hoe asan'ny tanako hoe ho raisiko adidy ianao manomboka izao saotra Jesosy rainay izay ny an-danitra ho masina menaranao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ety an-tany takany any an-danitra beonay noho ny ana sy nahazo anay ary mamelany elokay taka ny namelanay izay meloka taminay ary tondrany amin'ny fakapanahy manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay raisy mitsodrano ho Jehova tompony maro aminao zany ho Jehova Andriamanitra ao mitantana anao amin'ny santroko mahery tany Ekipta aza matahotra tsony aza merikerika tsony fa sady mbola ombanao aho mbola koa hiaro anao Jesosy io akaikinao io manolo tanana anao aza matahotra anaka tahaka an'izay nombako anao hatramin'izay mbola ombako anao koa ho amin'ny avo rehetra saotra tompo dia ho anao ny tera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen Jehova o teranay tsika hoe misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany Alleluia masina 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 Jehova tompony maro ety voninahitra tany rehetra amen petraka amin'izay tsika dia apetraka amin'ny ramatoa présidente iza fandary faly miaravantsika rehetra andeha ifampikopokapoka tanana satria tsy afaka ifandray tanana daholo mariky ny fiaravantsika rehetra sao tsika aloha dia angina fahampandroso kely ny mpanao gazety vetivety anao interview ho an'ny dada mandrapatonga ny mpanao gazety ety dia toy izao ny fandaminantsika tompoko rehefa vita ny interview ataon'ny mpanao gazety amin'ny dada dia hiakatra ho any ambonitsika hotarian'ny dada hijery ny trano rehetrarehetra any dia mba manaraka mandeha tsy moramora eny zany tsika misesy araka ny fandaminana teo mandeha dada dia miaraka amin'ny tompona andraikimpanjakana dia manaraka ny entité rehetra isanandaratony atao anatin'ny isany FPVM dia mifandimby mandeha moramora manaraka an'izay tsika ny fomba iakarantsika mandeha makany dia aty amin'ny ilany akavanana daholo aloha tsika ny miakatra eto tsika dia mivoaka ato dia mandeha amin'ny ilany akavanana eo amin'ny première tonga dia ny ilany akavanana eo amin'ny deuxième dia
miakatra any amin'ny troisième any amin'ny terasy mijanona any daholo aloha tsika rehetrarehetra dia rehefa midina indray tsika avy eo dia midina ty amin'ny akavia amin'ny deuxième akavia amin'ny première izay avy miverina ato rehefa tonga ato sika dia any ambony antsika no mijery ny plan de table hipetrahantsika mifiarahana amin'ny sakafo rehefa avy eo dia rehefa tonga ato zany tsika dia mijery hoe aiza no mipetraka amin'ny sakafo makasitraka tompoka ho tapahantsika izay fa tonga ny mpanao gazety hanao interview an-tata afaka mandroso ary nareo mpanao gazety tompoko Malana mitondra zany. Zao fiangonana zao fa tena zava-mahagaga ino ny azo mitinana 10 taona mitondrana fiangonana 10 taona fahoriana raha vao tsy mandeha amin'ny fahoriana ianao mety sany mangidy tsy mahita ny mama fa rehefa vita 10 taona dia aseon'Andriamanitra ataoko samby hafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra tanteraka zay ka dia misaotra an'Andriamanitra araky ny fahatenany dada teo moa zany izao fa 10 taona zao dia tsy hoe olona ray na roa nanao azy fa fiarahan'ny entan'ny fiangonana tsirairay avy ny volan'ny tany amin'ny tsirairay arak'izay fanomezana fahasoavana nomen'ny tompo azy sy izay voaray izay nentiny tamin'ny fifaliana hoe ambandray anjara ho fahatsiarovana an'izany asa lehibe magaga nataon'ny ray aman-dreny mitandrina dadan'Andriana Toandro izany atao hoe magaga tokoa satria nazahoan'ny fiangonana fahasoavana isan-karazana izany ka na ny fifaliako dia ny hoe efa voalaza teo ihany hoe any taranaka FPV rehetra mandimby ho tsarovana mandrakizay fa nisy an'izany dadan'Andriana Toandro izany nandalo tamin'izao fiainana izao ary misy an'izao tsangam-bato izao fiarahana mientana nataon'ny fiangonana izany hipitan-dranomasina traiza na tsy mpiangona tamintsika akory ary fa nafantatra sy nandray izany fahasoavana tamin'ny dady izany no miantony samihafa nandray anjara tamin'izany ka dia ho voninahitran'Andriamanitra ary marika ny firaisana sy ny firaisan-tiana ny mpino mihitsy izany na aiza na aiza mba ho fijoroana vavolombelona amin'ny fandalovany mpanompon'Andriamanitra anankiray ity amin'izao tontolo izao mba ho tsarovana mandrakizay. Nareo ary mahita isanandro miditra ao tanina aman-drano hitanareo ny litsahan'ny olona hitanareo rehefa nampon'ny olona mahafinaritra ny fiarahana raha ny any ampitan-dranomasina moa ny jerena dia misaotra an'Andriamanitra koa ny amin'ny fisin'ity radio fitaza-tsoa izay mandeha mivantana isanandro fa dia miombona tanteraka tahaka ny tia Madagasikara ny olona ary zavatra rehetra dia miara-miasa mahasoa ary noho ny fisian'ny Covid izay
tokoa ny fiangonana tany dia nanjary tahaka ny hoe tafaray anankiray tamin'ny fiangonana dia Madagasikara ny fiangonana rehetra Ampitan-dranomasina dia niaina tamin'izany fiarahana tamin'ny tady izany matsiaro rehefa miara mitomany ary matsiaro faly rehefa miara mifaly androany ny fivaliana dia tena fiarahana mifaly miaraka amin'ny Jesosy vita ny sakamoto ho antsika rehetra. Tsaronareo tsasika vonontany andravoangy fivavahana fa raha volana amin'ny fiangonana ny tomany fona na safotra araka ny tenin'ny filoham-pirenena Ravalomanana tamin'izany tsy maintsy miala ianao tomany iray volana mba eritreretinao zany tsisy ny eritreritra an'izao fa iny hevitr'Andriamanitra hafa tsy hoana ny tana mahery mihitsy hoe andao miala tao ianao fa tsy mety aminao zao na dia ny tomany ary dia nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ianao mahita zava-mahagaga tsy fahitanao zao hita zao tehaka ho an'ny tompo sika amin'izany rehetra zay zay makasitraka ny mpanao gazety tompoko ny fisaorantsika azy ho ty afantsika daholo ireo mpanao gazety ireo zao tsika dia iloso amin'ny fandaminana ny fandraisam-pitenenana ho taterahan'ny solotena rehetra dia ho taterahantsika ny ambony any amin'ny rihana fahatelo rehefa avy manao ny fitsidiana ny atao amin'ny ilany atao amin'ny havanana aloha isika anatanteraka ny hira ny ao amin'ny mpiantsa fiderana dia ilosontsika andeha hiakatra anao ny fitsidiana rehetra ny trano hotarihan'ny dada ho arahany solotena mpanjakana miaraka amin'ny entité rehetra ato anatin'ny FPVM. Magataka ny mpiantsa hira.
Saotsika dia tonga hiakatra eto amin'ny riana fahatelo voalohan'ny karaneto dia mbola misy tsangam-bato anankiroa izay hotokanana eto dia ho atolotra ho an'ny dada ny fanatanterahana izany. Izao tsangam-bato izao dia natao fahatsiarovana an'izay zava-bita teto amin'ity toerana ity, vokatra ny nataon'ny komity sy ny vahoakan'Andriamanitra. Ny soratra ato dia hoe FPVM, Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara, ampitoetra azy mandrakizay araka ny tantara faharoa toko fahasivy ny andininy fahavalo-by, ny voninahitra taon'Andriamanitra mandrakizay. Taona 1970 ka hatramin'ny 2020 ity trano ity dia tsangam-bato ho fahatsiarovana ny 50 taona nampitandrina amin'ny pasteur Dada Randrianatoandro Jean Josepha natolotry ny fiangonana FPVM maneran-tany ho an'ny Dada Randrianatoandro zany sy ny ankohonany tokanana androany alakamisy 18 novambra 2020. Ny filohan'ny komity Vontsora Kotrabenja mipeka ho antsika sy ny komity amin'izany. Ny filohan'ny FPVM manerana ny tany pasteur Randrianatoandro Jean Josepha peka ho antsika. Ny anankiray kosa ato
dia ny hoe isany maky ianao no mamaky. Ny anaran'i Jesosy FPVM, Fiangonana Protestanta vaovao eto Madagasikara. Ampitoetra azy mandrakizay tantara faharoa toko 5:9 tapampi. Ireo mpikambana tao amin'ny komitiny fa 50 taona nampitandrina ny pasteur Dady Vandrenatoandro Jean Joseph sy ny fananganana ny trano Tsangambato eto Analamahitsy Nansana, ny filohan'ny komity Vonitsofara Rakotondrabenja sy Rahery Soanjato Maminiaina Mivady. Ireo mpikambana rehetra Ramano Arso Jules sy Rabenirina Fanjamivady, Rabetrano Herinjato Hugues sy Rakotzafy Marie Lydia Mivady, Rajao Narmanana Oliva Dieudonné sy Zaranjanahary Bakolomalala Vermanitra Mivady, Razavy Maholilahy Jimmy Rodson sy Ralay John Viloliniaina Vonso Mivady, Andria Mialotso Andria Malala Riri sy Ramanantenaso Mananjanahary Antaniaina Mivady, Johnson Andry Ndiary sy Rabe Avelo Coude Francesca Mivady, Rabe Arnjaka sy Harniaina Nathalie Mivady, Rakoto Salama Ery Andria Manampy, Rasoa Mianta Oltina, Ramaoly Arso Olga, Razafindrabe Anna Doris, Ambintso Rakoto Armana Nanantenaina sy Andrianuely Mirana Michela Mivady. Ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Teka ho afo azysika misaotra ry komity misaotra ity Tsangambato ity dia mandalo ihany fa ny anaranareo mitoetra mandrakizay ao amin'i Jesosy. Teka ho avy Jesosy sika misaotra vavakisika fandrofoana izay Jesosy manoloana ny zava-bitanao sy ny zava-bitan'ny komity sy ny fiangonana ray manontolo sy ny sampanao aminy. Misaotra anao izay satria nahariarinao zao fa samy hafa tokoa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra ka takela-bato mbola ho rava ihany fa ny anaran'ny fiangonana rehetra sy ny anaran'ny vahoaka rehetra dia mba ho soratana ny bokin'ny fiainana ho isan'ny andray satroboninahitra ny fiainana rehetra izay andray fitahina manana mpiampy araka ny teninao hoe hita izay rehetrarehetra manasoa anao ahy. Misaotra Jesosy. Teka ho an'i Jesosy sika voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina Jehova tompony maro enty rehetra. Tanteraka tokoa izany anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanamasina. Amen. Dia amina ropira indray zao ny lamona.
Umandrele ira. Umandrele ira.
ay fehina kofa gasa Safatupko azafady mangataka fanginana kely mangataka fanginana tompoko azafady ho antsika rehetra izay mbola tsy nitsidika tao anatin'ny tranony dada fa aty dada mipetraka dia misokatra malalaka ho antsika rehetra ny fitsidianao rehefa vita daholo ny fitsidiana dia hiatrika ny fandraisam-pitenenana fotsika mitanterahana aty ambony izany hoe malalaka ny fidirantsika dia mandra-pavita an'izay dia hitra kotsika amin'ny fandraisam-pitenenana satria efa mandeha ny fotoana ao anatin'izay dia samy mba mijorojoro entsika dia mitodika makaty amin'ny toerana izay misy any dada fa hanempoka eo amin'ny fotoana amin'ny fandraisam-pitenenana isika rehetra. Hawana dada Jesus na Evangelho. Salama. Tompoko lahy sy tompoko vavy ny fotoana rehetra moa dia azo lazaintsika ihany hoe loton-de volana merika aza hitany miarabantsika rehetra satria zao ny tenanay vao mandray ny fitenenana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izay tompo ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy faly dia falytsika ny amin'ny fotoana androany izay fanokanana nyzao tsangam-bato lehibe fa 50 taona na mpitandrina ny dadana andrena atoandro sy izay mbola mety ho toy any rehetra izay tsofina rano ho lavandro dia ho lavandro ho amintsika ity zanany rehetrarehetra hatrany ampitany ranomasina ka dia zava-dehibe no andraisana fitenenana eto mifandimby amin'izay mba miomana tompoko izay voatonona rehetra ny amin'ny solotena fa ny anombohana n'izany
dia ny ao amin'ny birao foibe ampiarinasa amin'izao fotoana izao izay androso eto amin'ny micro mazava ho azy rehefa izay dia ny solotena avy any ampitany ranomasina izay tonga eto antoerana miara-paly amintsika amin'izao fotoana izao koa dia rehefa vita ny fitsidihana rehetra any anatiny any dia efa mandroso avy hatrany ary ny birao foibe eto Madagasikara asaina ampitiavana tompokoa androso eto amin'ny fitenenana mandroso raha tompoko. Monsieur le SG zany nondray ny fitenenana pasteur Rémy. Eny tompoko ny anankiray voalohany dia misaotra n'Andriamanitra lehibe noho ny fitiavany noho ny famindram-pony satria na inona fikasana sy fanoriana maha olombelona raha tsy Andriamanitra ny mandrindra mandamina ny fotoana dia tsy lavorary na dia ny androany azy dia isaorana manokana Andriamanitra. Ny anankiray faharoa manarakaraka an'izany dia isaorana ihany koa ireo solotena ara-panjakana izay tonga eto amin'ity toerana ity tonga manome voninahitra ny izao fotoana izao izay vanim-potoana lehibe tokoa eo amin'ny tantarany FPVM. Makasitraka makatelina Andriamanitra manakariam-pahasoavana ane mbola mbomba sy ampaheranareo manoloana ny asa sy ny adidy izay napetraka fanjakana ho anareo dia mahirisa indrindra tompoko. Ny anankiray fahatelo dia tsy ihany koa tsy haneho fisaorana sy fakasitrahana ho an'ireo komity izay nitotona fotsy na andro na masaka na tanteraka ny atsakany na tanteraka ny andavany tao anatiny famitana an'izao tsangambato lehibe sy goavana izao izay atolotry ny FPVM manerana an'izao tontolo izao ho an'ny pasteur Dada Randrenatoandro Jean Joseph sy ny ankonany. Andriamanitra ny amaly fity ho anareo. Ny manaraka an'izany be dia be ireo sokajin'olona maro samihafa izay tonga eto amin'ity toerana ity mety tsy ho ary voatonona fa dia ataontsika bango takatra karaha miodidina ihany soritana tahaka ny volo navahana tahaka ny ketsy soritsoritana tahaka ny parkina navahana tahaka ny katrami fa itsika rehetrarehetra izay tonga eto amin'izao toerana izao ny FPVM rehetra manerana Madagasikara hatrany ampitany ranomasina dia ny fiangonana ny mpiarany vavaka rehetra dia tsy hay tompoko tsy haneho fisaorana sy ny fakasitrahana ho antsika tsiraray avy. Tena ny ezakitsika nanao izay tratry ny herintsika tamin'ny vavaka teo ihany koa ny fanoloran-tanana ny vola aman-karena ny fahaizana sy ny fahalalana dia Andriamanitra le manakariam-pahasoavana ane hamaly fitia ho antsika tsirairay avy ary ho tanteraka amintsika le tenin'ny soratra masina hoe aza matahotra fa indro amombana re mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao dia mitsodrano antsika tompoko andidy ahitany tonony ikapa ahitany vaniny itsara ahitany meloka andanja ahitany marina hevitra ahitany soa andinika ahitany mety ary dia tsy afoina asaraka atsika Andriamanitra fa dia ambomba sy ampahery atsika mandrakariva. Mitodika manokana ho amin'ny ray aman-dreny Dada pasteur Randrenatoandro Jean Joseph sy ny ankonany ny FPVM rehetra manerana ny Madagasikara sy eo anivon'izao tontolo izao. Dada vita ny ezaka izay mba nataon'ny fiangonana mety ho kely mety ho bitika fa saingy atolotry ny FPVM ho anao amin'ny fomba ofisialy zany androany ka dia mino sy manatentsika fa mbola mbomba sy ampahery atsika Andriamanitra. Ny rarina ny eto amin'ity tany ity moa tetezana ihany toeram-pandalovana fa saingy na izany aza dia mbola mirary ianao ho amin'ny 50 taona manaraka mbola hifankahitany ray ho amin'ny ezaka manaraka mba hahafahanao manatanteraka ny asa sy ny adidy izay nampiatsoroan'ny tompo anao dia mirary soa pindrana ihany izay fa tsy tompony fa ianao ny tena tompony izany ary ny angatanay aminao engany Jesosy izao tsangam-bato goavana izao
mba ho aina indray herindray mba hampitombo ny firaisana ny fankatiavana ny firaisam-po eo anatin'ny FPVM rehetra manerana ny Madagasikara sy hatrany ampitan-dranomasina dia mba ho tanteraka tokoa fa ho mpianatra ao zay raha mifankaty didy vaovao ianao no omenareo teny mba hifankatiavanareo ny rarianay Jesosy ny 50 taona manaraka dia ho 50 taona ny firaisan-kina 50 taona ny firaisan-tsaina 50 taona ny fankatiavana ka mba hisy ny firaisan-po ny firaisan-tsaina ao anatin'ny FPVM rehetra mba ho tazana zao tontolo zao fa ho mpianatra ao zay raha mifankaty ary tanteraka aminay ny teninao ho ianareo ny fahazavana zao tontolo zao ianareo ny fanasin'ny tany dia misaotra tompo dia tolotra anao dera sy ny anjary voninahitra efa anao tramin'ny taloha zany ka mbola anao mandrakizay misaotra tompo rainao izay ny an-danitra fa masinina neny anaranao aneny fanjakana atao any sitraponao ety atany takiny any an-danitra meo anay nio ny anasazaona ary mamelany eloka tahaka ny milana izay meloka taminay raha za mitondra anay ny fakapana fa manafana amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay any makasitraka makatena asitsika tehaka mafy isaky ny zay misy maray fitenenana riavana mba ho voninahitra Andriamanitra sady fampirisihana raha teo ny tompony andraikitra rehetra amin'izao fotoan'izao ary dia ansena mpitiavana trany satria raha amandrenitsika dada Andrianatoandro Jean Joseph président fondateur chef de l'église araky ny efa niresantsika hatramin'izay dia niteraka be dia be aratra ny ampitany ranomasina miparika maneran'izao tontolo izao ka dia asaina mpitiavana ary isolo tena avy any ampitany ranomasina miroso ety anoloana tompoko pasteur Rarina Solo Dieudonné na pasteur Dodi raisitsika mitehaka lehibe zany ny tompoko tive zany voaloha teny aloha dia tsisy avatsy ny misaotra dera ny aja ho an'Andriamanitra izy ihany na ndamina na ndrindra na nyolotsaina na nome sy tanjaka sy fahasalamana ny tsirairay avy le Andriamanitra namaly vavaka ny tsirairay avy ka nampatonga azy afoy an'izay tokony omena an'ray aman-dreny ary misaorana an'Andriamanitra koa ilay dada afaka mamaly ny etaeta izay tadiavan'ny vahoaka aminy amin'ny alalan'ilay Kristy tompo izay miara-miasa aminy izay ny voalohany indrindra ary tena tsy voadino amin'izao andro lehibe izao faharoa manaraka an'izay dia misaotra nareo solotena ny fitratram-panjakana isa tokony izay tonga eto ary fantatro fa na tsy niteny arana hoe tsy tonga eto ny filohan'ny repoblika na ina dia ngamba mety sy efa misy tsindrintsofina efa tonga tany aminareo any na ohatra an'izany fa zao le tsy fanadinonareo amin'ny fiangonana mihitsy tsy sinareo fa samy hafa anazy zany fiangonana zany fa na iza vonona mety mampandroso an'ilay Madagasikara amin'ny fomba rehetra dia manohana an'izany ianareo ary zany tena fifalianay satria tena fiaraha-miasa zany fampandrosoana ny fiangonana ary ho fampandrosoana ilay firenentsika izay tena mbola mila olona majoro ho vavolombelon'Andriamanitra sy Kristy tokoa mba ahafahana mivoaka amin'izao situation misy antsika izao ka dia ho ambiny zava-malasatra lenareo amin'ny fitondrana hatrany amin'ny filoha faratampony sy ny mpiara-miasa ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina dia ho tahian'Andriamanitra ary dia samy vita ny edidy tanytify azy araka ny antsoan'Andriamanitra satria izay edidy samihafa izay no mampasamihafa antsika fa ny fiarahantsika miaraka kosa izay ny anatanterahανtsika zavatra anankiray tena lehibe dia ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao ary ny fampandrosoana ny tanindrazantsika izay iny ny faharoa sotra dia tsy manaka satria saika FPVM daholo no tonga eto misy FPVM mbola manambady FPVM dia reny angamba no tonga eto dia mitodika any aminy ako manao hoe hitanareo ny fiarahamientan'ny fiangonana ny fitiavany an'ray aman-dreniny misy fianarana lehibe eo anatin'izany tenin'Andriamanitra manao hoe raha misy aja raha misy saotra raha misy dera raha misy voninahitra dia mba hevery zany ka raha ohatra ka fantatrareo fa misy fanomezam-boninahitra isan-karazany
amin'ny ankonana amin'ny tanindrazana ao amin'ny fihinana amin'izay misy ianareo ireo zavatra mitrango izao dia mba hivery zany. Ny tanjontsika moa na samihafa arany ny finoana, ny fiangonana, ny finoana anankiray ihany raha kristianitsika dia Jesosy Kristy tompo dia miaraka fampitantana andovan'ilay fiainana mandrakizay. Izay zany tsy diso amin'izay tsika fa raha vao izay ny eo anatin'izay tsika dia andeha ny fiarahamonina rehetra. Izay no anareo vahiny rehetra izay akoatran'ny FPVM tompoko. Fahatelo farazatsy ny manakabary zany mitsy fa teto avoana eno an'ilay ato za mbola be resaka antseriana tsy hoe miteno ny solotena mpitondranomasina tsy hoe fa ina zao no lazaiko kanjo nisy ny lazaina ihany farany todika amintsika FPVM rehetra fantatray tena fantatro ny fitiavantsika ny FPVM ity tena fantatro ny fitiavantsika ny Tadarandrena Toandro izay malahelo azy malahelo antsika izay fifaliantsika ary nandeha fotsiny zao resaka izao hoe anangana tsangam-bato ho an'ny dady tsika dia be dia be nisy nanao hoe sao dia efa tara loatra zany sao dia efa tsy vita kory dia ahoana le dia ahoana moa tsy tohizako hoe inona ny eritreretin'ny olona amin'le dia ahoana dia sao dia zavatra hafa le atao sao dia tonga dia efa lena vola aingana dia ampiasaina aingana be dia efa ohatrany hoe samy vita fa ny mahafinaritra dia zao le tolotsaina an'Andriamanitra foana hoe andao anao zavatra tena miavaka tsy hidada fotsiny fa raha hidada ane nateraka zanaka be dia be izy dia itsika zany ka inona no ataontsika amin'ilay dada tsika tsy mijery an'ilay ara-nofontsony hoe dada niteraka ny jivo sy lanto sisa ohatran'izany dia ho an'ny ankonany fa le hoantsika mihitsy hoe inona ny ataontsika amin'ny dady io fa navita soa tamintsika io dady io dia nanapa-kevitra tsika miaraka nanao sokaly miara milanja tongotra miara mamindra tanana miara mibata nandray izay zaka ny tanany dao na inona na ohatrina ary hitako mihitsy fa na dia hoe ny olona faran'izay kely indrindra tena nandray anjara tamin'izay azony natao ho amin'izao fiangonana izao dia tonga teto ary androany reny tamin'ny herinandro tamin'le nitsidika taty izay koa vao samy nahita hoe ay ohatran'izao ve ny zavatra vita tamin'izany fiaraha-mientana izany dia tena hitantsika mihitsy fa le zavatra madinidinika le heritreritra tena natondra drano ary dia tena navita an'izao tsangam-bato lehibe izao ry fiangonana FPVM ny tenoko amintsika dia izao Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadino ny asa fikelezanay na nataonareo sy izay ataonareo na mafy tamin'ny kely tsika izay ny tenin'Andriamanitra fa hijinja kosa vokatra lehibe angamba nisy namafy an-dranomasy mihitsy satria tany amin'ny tokantrano tany mety misy voambara hoe dia efa zao ve ny ato anatin'ny tokantranontsika dia mbola andeha hanokatra hanome ho an'ny dady hidady anefa ohatran'izao dia mety niady mihitsy tany tokantrano tany kanefa tena nanao hoe tsy ataoko ho an'ny dady fa ataoko ho an'Andriamanitra fa io solo tenan'Andriamanitra dia nitanterahany zany dia zao ny teniko aminareo ny tenin'Andriamanitra manao hoe namafy tamin'ny ranomaso ianao fa hijinja kosa ampifaliana ny amboary izay ataon'Andriamanitra hotsika dia amte zany tsy ety ihany fa ny fifaliany dady ny fifaliana mpitandrina rehetra dia ny maninona ny ahitantsika rehetra mitandrozotra miaditra any amin'ilay fiainana mandrakizay izay any ampitan-dranomasina izay tsy hitanareo akory antsika miara mahita hoe ay veryranona any ay veryrano rehetritsika dia endreny fifaliana fa izy eo anilan'ny dada miaraka amin'ny ankonany any amin'ny fiainana mandrakizay raha tanteraka izay mbola tsangam-bato hafa mihoatra noho ny tsangam-bato rehetra mba ho voninahitra an'Andriamanitra farany tena farany totika any amin'ny dada amin'izay tsara tale le tranony dada sady fabezaka ihany ny tranony dirako isan-karaza naiza dia rehefa nahita nyity dia natao hafa mihitsy zany le ato hoe mba tapaka mihitsy zany dada tsy nahita ny tsy mifangaro atany amin'ny apartement ny olona sy ny hafa tany dia nafinaritra tena hitanyity dia nafinaritra tosa tamin'ny maly raha fe misy olona tonga ty dada dia zao fa tsy mandray an'ny trano solo ianao fa efa asiany fiangonana chapiteau tsara indray tsara lavitra no ity fitiavako na ratsy dia ty avela indray dada miresaka miresaka amin'ny olona dia mahafinaritra zany zavatra zany dia dada za zao mametraka fanontaniana eto tsara be ny trano ianao ive zao dia ndeha hiala ny tanina anantrano dia hipetraka eto afitsy afaka ray volana efa mametraka fanontaniana zao ianao hoe provinary any itsy zao dia ahoana ny déplacement fito any am-piangonana sinsy hoe mety tsy foinao le tanina anantrano fa vanginao fotsiny ty dia rozina ary zany ianao no
no akatsirotsirony tsara amin'ilay zavatra napetraka. Vina dia mpavalinao zay rehefa tonga ny fotoana tokony hamalina anazy satrona foana nge eo anilanao isan'andro fa na izany na tsy izany dada dia zao. Andriamanitra no mantamina ny programa rehetra efa fantany mombanao olona finaritra eto any ianao ambinon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ady aharitra ela indrindra lava andro iainana arak'izay tian'Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra amin'izany sotra tompo. Ataontsika mafy ny tehaka tena ao tsara zany pasteur zava-dehibe zany ary mahafaly ny tsirairay avy. Tonga ve dada dia hiteny hoe amin'izany sa rehefa mifaraparany ihany aloha amin'ny fanasam-pitenenana fa andrasantsika tsara zany ny valitenin'ny dada ny amin'izany rehetrarehetra zany. Ny mpikarakara moa dia fantatsika tsara hoe nisy ny komity fa 10 taona izay asitsika tehaka manokana aloha zany amin'izao fotoana izao satria zava-dehibe andro aman'alina raha mba nisy ny fotoana ny rahanay dia natsiaro tokoa ary tena natsiaro fa tena hoe niasa ho an'i Jesosy na dia natao an'ny olombelona tena hoe solotenan'i Jesosy tety ambonin'ny tany zao ray aman-dreny zao. Raha isika ampanajana ampitiavana ny filohan'izany komity zany amin'izao fotoana izao tsy iza moa fa madame Vonitsofara Rakotondrabenja andray fitenenana amin'izao fotoana izao tompoko. Mandroso ary tompoko. Sotra tompoko na me fitenenana mangataka ny komity rehetra mba hoe tsy aloha hoe tsy hitantsika rehetra atoriana ko atsonozy izy pasteur tantely tsika komity rehetra tompoko mba mandroso aty mba ho fantatry ny mpiara-mivavaka rehetra areto tsika komity avato orinato daholo tsika komity rehetra dia reo orinako reo mandeha tsikelikely tsika atao orinato izy dolo vehivavy mandritra izay fotoana izay Andriamatoa loholon'ny Madagasikara, Andriamatoa adjoint au maire ao amin'ny 3e arrondissement, Andriamatoa filohan'ny Fokotany eto Analamahitsy tanàna, reo entité rehetra ato anatin'ny sahan'ny FPVM izay tarihan'ny dada Randrianatoandro Jean Josepha. Mijoro ny tenako tsy dia mahay miteny fanamena micro miaraka amin'ireto komity fananganana ny tranon'ny dada ny komity fa 10 taona nampitandrina anazy makasitraka tsika rehetra ary voalohany indrindra makasitraka an'Andriamanitra misaotra an'i Jesosy nanaiky ho sponsor officiel tao anatin'izao asa lehibe no tanterahantsika izao. Teninay komity raha natsangana voalohany tamin'ny 3 taona lasa ny 7 volana Jona dia nambara fa ny sponsor officiel ao anatin'ny fananganana dia Jesosy ary ny mpanolontsaina officiel tamin'izany ny fanambara fa Jesosy ihany ary izy foana no nitazominay komity ka raha tonga amin'izao tsika andao hitehaka mafy be famezam-boninahitra an'Andriamanitra dia ho anazy irery ihany ny voninahitra. Natao fitaovana izahay nanaiky niara-ny asa taminay tampitiavana tamin'ny vokatry ny fo ny fiangonana rehetra ary tsy nitato anatin'ny sahany FPVM ihany dada fa nanoteo ivelany FPVM dia betsaka ny zanakao nanolo-tanana ny fanohana tamin'ny komity dia hisaorana antsika rehetrarehetra ny amin'izany izany. Ankoatran'izay dia nisy ny fanatanterana nyity trano ity raha hovitiniko kely satria fitokanana trano nataontsika novidiana zao tany izao raha ny tena izy efa talohan'ny nandehanana tany novambra nandeha nanao vakansa tany Folo Pointe raha niaraka tamin'ny dada sy mama ny komity dia efa nisy trano tatsy Androbe apitan'ny leader presse izay efa nieritreretina mihitsy hovidiana efa vitanay ambakandro dada tany Folo Pointe atao ohatran'ity plan trano atao azao lalan'Andriamanitra tsy takatry ny saina miverina avany izay nisy mpanompon'Andriamanitra iray madamy Fanja izay angatahako mba hoeto aloha eto fa ao izy zao no niantso any dada ka niteny tamin'ny dada hoe misy tany etsy Analamahitsy na ny sana dia tonga madamy Fanja nitondra
anay sy dada aizy madame Fanja tompoko iny izy iny izy mpanompon'Andriamanitra tonga tao amin'ny dada nanoro ka nahitana an'izao tanàna izao makasitraka tompoko nanaiky nataon'i Jesosy fitaovana dia tonga teto dada ary vao tonga teto dada dia bavo avoatr'andry babo dada nataony resaka rehetra dia isaorana ny tompo vita tany amin'ny notera ny fanaovana ny taratasy rehetra rehefa vao angontsika tao anatin'ny herintaona ny vola ny vidianana ny titantia izay rano totaly niaraka tamin'ny lany rehetra ny dépense dia 1 milliard mahery kely saorana an'Andriamanitra izany tapataona tao anatin'ny tapataona no ny vidianana ny titantia ary izany tao anatin'ny tapataona ary nanomboka teo miambom-bola tao amin'ny banky 5 millions de francs mihoatra kely fotsiny no nentsika niainga indray nananganantsika rehetrarehetra an'izao tanàna izao saorana ny tompo fa niady fototra itsika ny 13 Desambra 2019 izany hoe mbola afaka ray volana latsakely 3 semaines eo vao feno 2 taona no ny aditsika fototra an'izao toerana izao tao anatin'izany no nisy ny fikarakarana ny taratasy ny fanaovana ny terrassement ary nandeha zahay nanantona ny tompona andraikitra Fokotany manoloana antsika eto président Fokotany monsieur Niandrianina izay hitatara ihany izy rehefa avy eo fa nisan'ny famaly kely taminay komity napisy taminay komity fa ankehitriny voninahitra ao an'Andriamanitra fa piomana atao anatin'ny FPVM ny président Fokotany eto Analamahitsy tanàna izy mivady vadiny koa efa niaraka aminy piomana daholo izy mivady isaorana an' Jesosy izany nanatanteraka ny asa teto nanomboka tany amin'ny fijerevana an'izany dia nisy ny ingénieur niara-ny asa i Rahalahy Andry mivady ao izy mangataka anao Rahalahy Andry mba ho tonga eto androso kely eto aloha eto niaraka namora vola tamin'ny komity tamin'ny voalohany indrindra ny hoendrika sy ho bika an'izao tanàna izao Rahalahy Andry teo izy teo fa gamba iny izy iny Rahalahy Andry mivady izay niara-ny asa tamin'ny komity tany am-Pendohana nanatanteraka ingénieur izy nanao ny plan no nandeha taty aoriana dia nisy ny fiaraha-miasa ihany satria manam-pahaizana be da be ny zanaky dada dia nisy ny pasteur Ruffin mangataka anao pasteur mba androso eto koa izay niaraka nanatanteraka ny asa i Rahaladera izay ingénieur daholo ireo ato anatin'ny zanaky ny FPVM afimafy be fa niasa alohany ireo nisy fiasana saina be da be tao nentina nanatanteraka an'izany reo izy telo mirahalahy makasitraka tompoko makasitraka anareo no tanterahana indray zao trano zao nandritra ny fotoana rehetra nanatanterahana nito nanomboka tany amin'ny fedina fototry ny tamboa dia niara ny asa taminay ny solotena ny maçon zany niara-niasa teto dia mangataka ny monsieur Nicolas sy monsieur Germain mba androso eto aloha eto ao daholo izy mpandrafitra zany mpandrafitra ny trano reny izy mirahalahy iny i monsieur Nicolas dia ao monsieur Germain ary miara-miasa teto hatramin'izao manatanteraka ny asa rehetra eto ampitiavana nanao ny resaka plomberie dia ao i Dekona sady fiangonana i Rahalahy Ali izay nao Rahalahy Ali izy dia niasa iny no monsieur Badour Ali ny fitaovana rehetra momba ny resaka plomberie teto amin'ity toerana ity no viditsika fa ny main d'œuvre rehetrarehetra dia nitondra ny mpiara-miasa tamin'ny tany izy tsy nisy na lovola saorana be da be anao Jesosy amaly be tahaka izany koa i Rahalahy Jérôme Nirina promotion mahery hitantsika io placard rehetrarehetra Jérôme Nirina promotion mahery
Hitantsika io placard rehetrarehetra, meuble de cuisine rehetrarehetra aty ambony ka hatrany amin'ny farany ambany ny plafond andada rehetrarehetra reny dia izy ny placard rehetrarehetra izy nanatanteraka anazy izy tonton Jérôme raha tameo izy aveo dia asehoantsika izy koa dia nanatanteraka tamin'ny mpitiavana zany asa rehetrarehetra natao teto amin'ny tranony Dadasimama izany. Ankoatran'izay dia tao koa ny miazakazaka nanatanteraka amin'ny fanaovana ny zokaro rehetrarehetra hitantsika izao ny ataoko lolo ny granita manana zanaka misehatra eo amin'ny sehatra ny granita dada dia itontontony vady izay nanome ny prix dada zany aloha zay arbeta be ny famonesana natolotra izy mivady ankoatry ny fanarany granita rehetra hitantsika nanany amin'ny tohatra ny plan de travail atony dada reo amire dia sosy rehetrarehetra reo dia isorana betaben'izy mivady tamin'ny famonesany prix mora ny fasady betabe atony devoany trano ato isorana ohatran'izay dia misy nanatanteraka ny zokaro rehetrarehetra izao monsieur Eugène no misolo tena anireo mpiara-miasa rehetrarehetra ireo makataka monsieur Eugène androso eto manaraka ny monsieur Eugène dia reny resaka momba ny vy rehetrarehetra reny dia monsieur Yasina no miara-miasa tamin'ny komity nanatanteraka an'ireny aizy monsieur Yasina monsieur Eugène ka tsisy niakatra tiry zareo aizy monsieur Yasina Monsieur le monsieur Yasina izy no nirekitra visy tena kalitateraka izay resaka momba ny vitatsika rehetrarehetra ato zany dia izy no nanatanteraka anazy eo amin'ny resaka fandokoana dia monsieur Tately no misana ny fandokoana rehetra no tanterahana teto aizy monsieur Tately ny eo amin'ny resaka momba ny jiro dada i toky raha toky aizy toky toky dia zanaka dekona ao amin'ny taninanandrano sady CFF itokony CFF ny fahaizana rehetra nananany dia natolony maimaim-poana nentina natanterahana an'izao ary rehefa amin'ny farany vita daholo ny branchement rehetrarehetra dia atolony andata ny boky momba n'izany fa ny main d'œuvre kosa izay tena farany ambany no natolotra ho an'ireo ankizy nanatanteraka amin'ny resaka hazo manana zanaka koa dada ao amin'ny selikaty mangataka ny rahalahy jaune nanao ny varavarana rehetrarehetra palisandra reny ary ny anisany nanome nanampy tamin'ny fahazahoana iny rahalahy jaune iny atiafa asehoantsika ireo azanakitsika daholo afaka iarahana miasa izy nanatanteraka ny fanaovana an'ireny varavarana palisandra rehetrarehetra ireny anisany nanome ny vidiny azo tamin'izay tsy nakana-tombony nafana nanatanteraka miasa dia nyray aman-dreny rabezan mivady nafana nanao azany palisandra zany ao zany ray aman-dreny zany ray vidy azo tsika mana nisy makataka anao ray aman-dreny radroso ety aloaty hatrany amin'ny WP-ngonana asan'Andriamanitra lehibe ny vitany makasitaka ray aman-dreny zay raha misy adiniko ampatsiaro ana reto komity namako reto ny nanao ny sariny tamboho zay adiniko raha mijeritsika miditra any an-taninanandrano ohatra misy kopikole dada Tolala nanao an'io asan'ny tanany io aizy dada Tolala ao dada Tolala manao an'io izy raha tianao mba ho atao andreny rehefa granita reny tambohanao atsoy dada Tolala iny i dada Tolala izy manao ny asa tanana momba izany loko zany miarabavakantsika eo an-taninanandrano azo anefa zao tany zao dia misy koa ny
niarany asa teto a Madame Caroline zay niarany asa be tamin'ny komity tamin'ireo rehetrarehetra ireo a mandroso ianao Madame Caroline tokony andrikana any ambany any Madame Caroline ity zany matoty tanty azo dia misy ny tompony dia mangataka anao zay neny a mba androso eto tompony tany a zay tena mitsodrano ary nafoy mihitsy azao tamin'izao a natolotra ho an-dada tamin'ny fotoana rehetra iny zanany iny Madame Perla mandroso ianao Madame Perla zareo ny tompony tany a manao hitako any ambany any efa hita izy zay a raha fitina tsotsotra mifandehan'ny tantara eto amin'ity tanàna ity a ankehitritsika androany valabefolavolana novambra hitokana azy amin'ny mpifaliana mpitiavana lehibe a voninahitra Andriamanitra iray tenay komity mifananganana sy mifankalazana fa 5 taona nampitandrina ny dada dia ny makasitraka n'Andriamanitra makasitraka antsika rehetra mitoa amintsika rehetra ny teny izay lazain'ny Tompo fahita izay manisy soa amin'izao mpanompony izao izy ka fitahian'Andriamanitra ilay loharampitahinany hiboiboka tsy hoety ritra isa tokantrano a isa mba tanolona any ampidiravolatsika kinairay any afanatantorahantsika mifarazavana ny mpanompon'Andriamanitra dia voninahitrany a ho an'Andriamanitra irenany makasitraka ry komity namana rehetra vitanazy sotranareo a betsaka niretana misy mafia mafy mifanenjena misaotra antsika tsy milavoleva misaotra antsika rehetra misaotra ny vady amanjanaky ny komity a nilozana andro nilozana alina atsona mivory midodododo atsy nafoy ny vola nafoy tokantrano mitoa amin'ny tsirairay avy ny teny tomboy raha misy mahafoy vady zanaka trano niny nafoytsika monerany Tompo avy zato eny zany amin'izao fiainan'izao raha zay kosa sitraka daholo a naharitra fanenjehana ny Tompo atsika rehetra asitsika teka mafy zany teny mahafaty zany manetsika fo mihitsy amin'ny fotoana ohatran'izao satria ny fotoana tahaka an'izao tokoa no atsiarovana ny be dia be izay nitiavana tena anatin'ireny azakazaka mainandro sa anatin'ny ranorana ary dia mampatsiahy eto pasteur Body a fa mba mety re toko mba olaina sary atao rihinany ato a ianareo zay solitena aleo izy nasioko miantso azy vetivety azafady vita toko a pasteur solitena ny fampisaropa misy efatra dia solitena ny karatarana iray zay mitondety zay a fitandranomasina raha eny eo moa tany afatomany dia tsy afaka efa solitena izy fa dia manao amzy azy ny afakosa sy fanapitany zany efa ho aveto mba vitan'olona ianareo avilavitra zany fa izy mpakasateo zay aminy anankiray zay iny a mpakasarnay ny fitandranomasina any a mpanao azy rehetra rehefa miaraka mivavaka zay na mitaikateo tsy tena tiaminareo a dia izy koa reo manao azy zay zany zay dia efa nitsika liloko mantsy izy reto izy are mialatsy ny hadilo a fa tsy diloko nareo a eny toko mahafinaritra daholo ny zavatra rehetra zay miseso mitanga ary tsika moa efa mety rehetra misoga ny sady zonga manakizovana sy fotoa zao fa araky ny voalaza hoe ny fotoana rehetra tsy maintsy misy atokotokony avy tsy nataotao foana matoa eto anala mahitsy a ity tany izay nomen'Andriamanitra ny ray aman-dreny ity ka dia tsy nataotao foana ihany koa tsy atao hoe parazana fa tena misy ny tokony raikitra voalohany eto amin'ny fokotany a omekaja omeamboninahitra ary dia makasitraka feno a nandray amin'ny an'izao ray aman-dreny